أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوندنا دير سلازاري فناتلي بين تلسكنت الله سبحانه وتعالى ari tsodrany tafitafo anehoan'le iraka mafatoko Muhammadun sallallahu alaihi wasallam soan'ireo fianakaviany sy ireo mpanaradia azy ary izay mifikitra amin'ny fampianarany mandra-pahataperany fiainana eto ambony tany. Na amintsika androany dia iaraka iresadresaka manoloana an'ireo hadisy izay napetraka Rasul sallallahu alaihi wasallam ho lesona ho atsika aty aoriana. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. نعم أبي أيوب تبتن حديث 200 منوي nisy lehilahy ray ozy izy tonga tamy Rasul sallallahu alaihi wasallam dia niteny izy nanao hoe o riraka any Allah mba ambara ho asa izao tenino asa izay antony idirako amin'ny paradisa zany asa zany raha ohatra tanterako. De niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao hoe ta'budullaha la tushrik bihi shay'a. Ny asa voalohany izay napresiany sallallahu alaihi wasallam an'izany sahaba zany de nanteny nanao hoe okanao anompany Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy akambanao amin'ny zavatra hafa izy. Al-ibada ny fanompona raha laisy anabavadiana isany dia araka ny tenindreo manampaizana manao hoe al-ibadat huwa kullu ma yuhibbu Allahu wa rasuluhu. Ny ibada de ny zavatra rehetra izay akasitrahany Allah subhanahu wa ta'ala ary tiany na amin'ny alalan'ny fitenenana izany na amin'ny alalan'ny fihetsika. Ary Allah subhanahu wa ta'ala dia nandraratsika mitsy hanakamba anazy amin'ny zavatra hafa na amin'ny alalan'ny fanompona izany na amin'ny alalan'ny fihetsika izay atototsika ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala. Ka miteny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Quran manao hoe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tena marina izy fa Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mamela helika ho an'olona izay nanakambana zavatra hafa aminy fa izy kosa dia mamafa ny fahotan'olona akoatran izany. Ny fampitambarana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny zavatra hafa na ny hoe shirk dia anisan'ny fahotana lehibe izay tsy amafany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotan'olona iray amin'ny andro farany. Ary izany shirk zany dia anisan'ny sazy lehibe miandran'olona izay manatanteraka an'izay shirk zany amin'ny andro farany. Hitatsika fa na dia ny fampianarana petrabolana izay napetraka ny Luqman tamin'ny zanany voalohany anisan'ny afatra voalohany ny anatra voalohany teneny de niteny izy manao hoe ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O renao zanako, oka ianao izy tsy hanao shirka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala satria izany fanaovana shirka izany dia anisan'ny tsindro azo tena lehibe. Ny shirka ndraindretsika mihevitra fa zay ny shirka izany de hoe anao manompo zavatra hafa akoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala na anao sady manompo ny zavatra iny manompo ny Allah subhanahu wa ta'ala nefa misy fihetsika ihany koa ataotsika indraindray mety tsika efa tafiditra anatin'izany shirk zany nefa tsy voahevitra tsika zany izany zavatra izany. Ka miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam am hadith manao hoe man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad ashraka billahi. Am riwaya izy miteny manao hoe man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam yuqbal minhu salatan 40 yawman. Izay olona nanantona arraf, al-arraf ilay piskidy na lidadarabe na pomas, izay olona nanantona an'ireny olona reny ozy Rasul sallallahu alaihi wasallam de narahany tsara mihitsy ny zavatra zay nitenen'ny olona io le piskidy io
de izy izy nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tahaka ny olona efa nanao shirka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary amin'ny riwaya hafa izy miteny manao hoe izany olona izany de tsy ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny soalany mandritry ny 70 andro. 70 andro ny tenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam eto tsy haitsika. Moa ve 70 andro amin'le isa izay isatsika eto ambony donia sa le 70 andro any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny shirka raha laisana bavajanisana anisan'ny fahotana lehibe izay tsy amafany Allah subhanahu wa ta'ala ny eloka vitan'izany olona izany raha ohatra izy sendra maty ao anatin'izany fanatanterahana ny shirka izany. Allah subhanahu wa ta'ala mbola manamafy amin'ny Qur'an manao hoe wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina. Izay olona nanao shirka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izy de izy misy no tena very lalana any anatin'ny fahaverezana tanteraka. Ka ny shirka ireo manampahaizana manamatra zany shirka zany teny manao hoe man amila shay'an min ajli an-nas fa huwa riya wa man taraka shay'an mahafatan lin-nas faqad ashraka. Izay olona ozy izy nanao asa noho ny antony zanak'olombelona nanaovany ny asa iny izay natsoina hoe inona ria. Anao zany nanao ny zavatra iny riaria mila tenitenen'olona nanao zavatra zany iny raha olona inge manano asa tsara manano zao nefa nanaovany zanao zany asa zany noho ny antony itenenan'le olona anao ideran'le olona. De miteny am'izay manampahaizana fa izay olona kozy izy nanambela ny asa io noho ny antony fahatahoran'le tenin'olona dikan'izay izy tafiditra anatin'ny shirka. Zany hoe raha ohatra anao androany teo anatin'ny tokantranonao mety misy vahiny tonga aminao nefa anao zatra manao salatul layli, zatra mitsangana amin'ny alina manao istighfar. Fa nefa anao zany tsy tianao hitan'le olona le asa ataonao reny noho ny antony hoe le asa io natokanao antranao sy Allah subhanahu wa ta'ala. De alao mbela koa an'izany asa izany fa am'izay zao tsy tenen'olona io ideran'le olona io dikan'izay le fihetsika nataonao iny manambara fa anao zany efa tahaka ny hoe tafiditra anatin'ny fanaovana shirka. Ka eto zany tsika raha laisana bavajanisa tokony mitandrina tanteraka manoloana an'izany fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala sy fitandrematsika ao anatin'izany shirka na hoe fanakambanana ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny zavatra hafa izany. Satria maro e karazana doana de Rasul sallallahu alaihi wasallam nampianatra atsika fa ny fanaovanao doa nisy doa izay nampianarina Rasul sallallahu alaihi wasallam manao hoe Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an na'lamu wa na'udhu bika min shay'in la na'lamu. Allahumma inni a'udhu bika min shay'in an ushrika bihi shay'an na'lamu wa a'udhu bika min shay'in la na'lamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam zany de nampianatra fa hoe io doa izay ataontsika amina apprécier misy ataontsika maraina sy hariva hoe Allah subhanahu wa ta'ala zay mangataka fiarovana aminao raha ohatra sena nisy zavatra nataony nefa iny zavatra le asa kely nataony iny mety tafiditra anatin'ny shirk fa zay zany tsy voaremarkenay hoe tsy tonga saina zay hoe zavatra nataony iny anatin'ny shirk. Ka ilo zany Rasul sallallahu alaihi wasallam manampianatra atsika misy fa inona manano doa foana leratsika manano asa am'izay tsy tafiditra anatin'izany fanaovana shirk satria ny shirk anisan'ny fahotana lehibe na Rasul sallallahu alaihi wasallam amiteny amin'ny hadisy hafa manao hoe misy fahotana fito izy izay anisan'ny muhlikat. Ijtanibu sab'a al-mubikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam na miteny izy amin'ny hadisy manao hoe oka ianareo ianalavitra an'ireo zavatra fito asa fito izay anisan'ny fahotana lehibe. Fahotana lehibe izay hoe raha Allah subhanahu wa ta'ala efa nametraka ny sazin'le olona eto ambony tany raha ohatra manatanteraka an'ireo fahotana eo ary nametraka ihany koa saziny amin'ny andro farany raha ohatra izy sendra tafatanteraka an'ireo karazana asa ireo de anisan'izay nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ashirk billah, anisan'ireo muhlikat asa izay azahoana fahotana lehibe eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanakambanana azy amin'ny zavatra hafa.
ka etotsika raha isiana bavadiana isany voka atsika hitandrina tanteraka am'ireo karazana fihetsika na fiteny ataotsika mba mety le fihetsika ndraiky le fiteny zay ataotsika io atsika efa tafiditra anatin'ny siky nefa tsy voaremarque atsika na tsika zany tsy tonga sainy ka atsika am'ireny zavatra reny voka hitandrina amin'ny alalan'ny fanomezantsika olona fanapitsika olona io raha ohatra anao nanampy olona mba atao hoe anao zany ataon'olona hoe malala-tanana manan-karena raha ohatra nataonao anatin'izay le zavatra ny anao dia efa karazany tafiditra anatin'ny shirka billahi ka egny Allah subhanahu wa ta'ala hiaro atsika amin'izany karazana fanaovana shirka zany ary mihery sy tanjaka ao atsika mba hanompo anazy amin'ny lalany izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala karazany fanompona izay atolotsika ho anazy wa aqulu qawli hadha wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.